Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy fa 10 volana Jona 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia ampahery anao. Ny vehivavy zany no tena ho teneniko eo ihany koa nefa ny lehilahy. Satria ho antsika tsiraray avy izany, mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fijejejona ary koa tena iaino tsara ny fanahy masina isika. Ry havana, ny tiany fanahy masina ampaherezana antsika anio dia ny momba ny amin'ny volo izany. Satria tena nananatra ahy ny fanahy masina satria tsy nankatoa azy aho. Vao tamin'ny alahady lasa izany, tsy hoe koa omaly, fa ny alahady fa 20 ny volana May zany tamin'ny farany volana lasa teo. Dia nananatra ahy zany ny fanahy masina. Ho ambarako rehefa aveo ny momba ny amin'ny zavatra niseho. Fa alohan'izany dia iara-ivavaka isika angataka ny fanahy masina hiasa amintsika tsiraray avy, satria izy no tompony izao rehetra izao. Aleluia! Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Ka ivavaka isika tompoko satria ny fitiavany antsika, ny famindrampony dia mbola eo amintsika hatramin'izao. Satria tena efa kely sisa dia ho avy Jesosy dia rehefa tonga Jesosy eny amin'ny rahoanlanitra dia lasa isika raha mijoro tsara izany dia ho sambatra mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy Tompo. Ka isaorantsika azy ny amin'ny mbola ananarany antsika foana sy anamboarany antsika foana. Iara-ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalazanao, manaja anao izay Jesosy satria mbola nomenao tombonandro avelomanay anio. Tompo malala anandratra anao indray aho, ianao lay Andriamanitra, ianao lay fahagagana lehibe amin'ny fiainanay zanakao tsiraray avy. Ka mangataka anao fanahy masina, oka ianao no hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masina satria fitaovanao aho, mpiasanao aho. Ary mangataka aminao koa fanahy masina, oka ianao no hikasika ny olonao tsiraray avy, naiza misy an'izy ireny Tompo, dia oka ianao no hikasika an'izy ireny tsiraray avy. Dia oka ianao no hanokatra ny masom-panahiny tsiraray avy, mba hafantarany tsiraray avy zava-mahagaga amin'ny lalanao Tompo. Tompo malala mangataka aminao koa oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Tompo no andindiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefany anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy anankely tsy anapahefana izany, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany. Fa ianao Tompo no manda afo manodidina anay tsiraray avy. Misaotra Jesosy, ianao le vatolampy ianteheranay. Ka misandrata Jesosy eo anatrehany izao tontolo izao, satria kely sisa dia ho avy ianao. Ka ny tianay Tompo dia ny ho any aminao mandrakizay. Misaotra raha eo. Aleluia. Amen. Ry havana, araka ny noteneniko tery am-piandohana dia momba ny amin'ny volo. Izay zany no tiany fanahy masina ampahafantarana antsika raha ohatra moa ka anaraka ianao. Raha ohatra ka anaraka ianao, averiko indroa mihitsy. Zany hoe ny fijoroana vavolombelona sy ny fahagagana maro tsy voatanisa izay nataony Tompo tamiko sy ny ankohonako izay ambarako eto dia tsy manery aniza na iza. Fa izako araka ny nambarako dia anisany ireo mpitsoka trompetra amin'izao andro farany izao. Zany hoe mpiambina ampifoa ny olona tsiraray avy. Raha ohatra ka ifoa ianao ao anatin'ny toromasom-panahy. Ka raha anaraka ianao Tompoko dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Ka raha tsy anaraka ianao Tompoko dia mbola voninahitra ihany ho an'Andriamanitra. Fa vita zany ny adidiko fa anao sy ny Tompo sisa.
fa ny angaviko anao kosa dia oka ianao izara amin'ny olona tsiraray avy izay video enao mba ampahery ny hafa tompoko. Enganeka tena ampahery anao ihany koa. Ary araka ny nasainy tompo teneniko aminareo na iza ianareo na iza ianao no tsy mino dia afaka ianao mandoalika eo anatrehan'i Jesosy tompo dia mametraka fanontaniana aminy hoe marina ve Jesosy tompo ny tenio ramatoa io izay milaza fa mpanomponao io ary milaza fa maminany ihany koa fa ny tompo no ampafantatra anao, izy no amaly anao, ny fanahy masina no ampafantatra anao. Satria ny tompo dia niteny tamiko hoe afaka manontany azy ianao na iza ianao ka tsy mino ny afatra rehetra izay entiko eto amin'ny video. Aleluia, aleluia. Misaotra ny tompo isika. Ry havana, ny zavatra izay ambarako momba ny amin'ny volo dia ny tsara fantatra antsika aloha dia ny tompo Andriamanitra dia mikolokolo antsika foana mandra-pelantsika ety ambonin'ny tany. Mandra-pelantsika ety ambonin'ny tany. Ary maro ny zava-miafina izay tsy fantatra antsika ary tsy ho fantatra antsika avokoa ny zava-miafina rehetra mandra-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Ry havana, ny zavatra niseho tamin'ny Alahady fa 20 volana Mey dia raha natory aho ny alina dia Notafihan'Ny Devoly. Satria ny antony dia fahadisoko, satria tsy niaino ny Fanahy Masina Aho. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Zany verset izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Félicia. Andao vakintsika Félicia 4:7-20. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Aza manome toerana ho an'ny devoly. Amen. Ry havana, aza manome toerana ho an'ny devoly. Izay no teny nambarany tenin'Andriamanitra. Zany hoe isika izany tokony tsy anome toerana ho an'ny devoly. Zany hoe isika izany no manome toerana ho an'ny devoly. Mila mitandrina zany isika. Ny antony dia izao ny zavatra niseho. Efa andro maromaro no niteny amiko ny Fanahy Masina. Mety ho gaga ianao. Araka ny teneniko hoe tsy voatery ianao anaraka izay fanovany Fanahy Masina ay sy ny fanamboarany ay, fa anjaranao sy ny tompo sisa. Efa andro maro rehefa mibango volo aho ka raha vao manomboka aho zany hoe manao vakitapona araka fitentsika any Madagasikara. Zany hoe bangona zany ny volo dia sokafana zany le toloha atao amin'ny sisiny anankiroa. Zay le hoe vakitapona. Dia efa niteny tamiko ny Fanahy Masina fa tsy ekeny zany raha manao vakitapona ao. Satria ho fantatrao ny antony. Tena ho fantatrao ny antony. Za tsy nalala mihitsy fa amiko hoe normal satria fa fahazarako hatramin'ny fahazazana. Nampianary ny Fanahy Masina noho ny avy eo. Ny antony dia nambara ny Fanahy Masina amin'ny izy nampianatra ahy. Hovakiko aloha ny tenin'Andriamanitra dia ambarako rehefa avy eo ny tenen'ny Fanahy Masina. Horaisitsika ny ao amin'ny Korintiana Voalohany 2:15 io ihany aloha no vakintsika. Dia vakintsika ihany koa ny 2:15. Dia azavaiko anareo ny teny Fanahy Masina rehefa vakitsika ny teny izay nomeny anamarinany an'izany. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany, satria toy ny voaharatra izy amin'izany. Eo amin'ny 2:15.
fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaromana. Amen. Io any anankiray. Io zany nampafantary ny fanahy masina tsara fa isika vehivavy aloha dia tsy maintsy misaron-doha rehefa mivavaka na maminany. Ho an'izay maminany zany dia tsy maintsy mila misaron-doha ihany koa, satria ny rehetra tsy maminany avokoa fa arakaraka ny izay nomeny tompo fanomezam-pahasoavana ny amin'izany. Dia eo amin'ny 5:12 dia manambara ny tenin'ny tompo hoe fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaromana. Amen. Fisaromana. Io lay teny hoe fisaromana io no tiany fanahy masina ho fantatra antsika tsiraray avy. Ny volontsika dia fisaromana. Dia nanazava tamiko ny fanahy masina hoe raha fisaromana ny volontsika zany dia tokony tsy ho isy rovotra eo ampovoany, tahaka ny saron-doha misy misokatra eo ampovoany. Satria ny volontsika zany manasarona ny lohantsika dia tokony tsy misokatra izany eo ampovoany volontsika. Aleluia, aleluia. Tsara ny tompo, dera ho azy, aja ho azy. Ry havana, satria isika rehefa manao saron-doha, ho an'izay mahita video na ianao koa hoe tsy afaka mijery video fa fantatrao tsara rehefa manao saron-doha misarona ny lohantsika rehetra, fa tsy hoe kory hoe misokatra ny eo ampovoany ilay saron-doha, eo amin'ny tapon-dohantsika izany. Tsy misy mihitsy saron-doha ka hoe misokatra ny eo ampovoany lohantsika, fa fisaromantsika ny loha ny saron-doha, saromana mihitsy ny loha. Dia izay no nampafantarin'ny fanahy masina fa ny volontsika dia fisaromana. Ry havana, efa elaela no niteny tamiko ny fanahy masina hoe aza manao vakitapona ianao, fa bangoy aneriana fotsiny ny volonao rehetra. Dia tsy notanterahako ilay izy, fa tamin'ny asabotsy alina fa 17 zany ny volana May, alohan'izao andeha atory. Dia mbola nanotandray ny fanahy masina hoe ohatraohatra zao zany no niteneniko, no bangoko zany ny voloko dia nataoko vakitapona. Dia hoy hoe ampafantaro ahy tompo na fanahy masina no niteneniko satria raha ihany ireo hoe ankasitrahanao ve sa tsia ny vakitapona. Ry havana, efa nampafantariny ahy, efa niteny tamiko foana izy fa izao no tsy nihaino. Izay le hoe mila mitandrina isika. Dia nataoko vakitapona ny voloko io alina io, zany hoe ny alina asabotsy alina ifoany alahady maraina. Dia nangataka tamin'ny fanahiny tompo hoe ampafantaro ahy raha ankasitrahanao na tsy ankasitrahanao. Ry havana, ny alinan'io zany hoe fa divaraina izany no nanafoka ainy devoly. Izay no valiny tsy fitandremana, tsy fiainona any fanahy masina. Tonga dia araka ny teny izay novakintsika teo hoe aza manome fitoerana any devoly, satria nisy varavarana ny sokatra na fahany devoly nanafoka ahy. Nefa ny ry havana, efa tsy voatafoka intsony aho rehefa matory amin'ny alina, fa tena araka ny fiteny hoe mandro fehizay. Aleluia.
ary ny tompo no mampanofy. Izy no mampanofy. Raha misy tafika ataon'ny Satana dia tsy mahakasika ny aintsika mihitsy, ny fanahintsika mihitsy. Fa na dia ady amin'ny fanahy ratsy ara zany dia tsy mahakasika antsika intsony ny fahavalo, fa ny ady ara-panahy no ady etrehantsika. Satria isika rehefa tena ao amin'ny tompo dia tairi ny tompo foana rehefa ao anatin'ny fahadiovana tanteraka anatiny sy ivelany. Raha vo misy fanahy ratsy mitady anafika antsika dia tairi ny fanahy masina foana isika. Ry havana, tena marina izany. Zany hoe ny fanahintsika tsy mba matory, fa ny nofitsika no matory. Fa ny fanahintsika dia toy ny mitana sabatra foana mifo andro amanalina. Ry havana, efa nijoro vavolombelona teto aho any video any momba ny amin'ny fanahy manambady. No ny efa nadiodio tanteraka, no ny efa madiodio tanteraka ny momba ay sy ny ao amin'ny chambre anay mivady sy ny atao tokantranonay manontolo dia tsisy fanahy manambady intsony manafika ay. Ry havana, tsy misy mahamenatra an'izany. Tsy misy mahamenatra an'izany. Ady amin'ny fanahy ratsy, Satana no manararoatra antsika. Raha mbola misy zavatra maloto amin'ny tenantsika na ao amin'ny chambre na tokantranontsika manontolo dia voatafiky ny fanahy manambady isika. Efa nambarako any video any atraminy ilay fanahy manambady hitako, ary koa ny favetavetana rehetra efa naseho antompo tamiko ihany koa. Ilay devoliny izany, oka ianao ny haino izany video izany. Rehefa madio isika tanteraka eo anatrehan'ny tompo tsy voatafiky ny fanahy manambady intsony. Ary tsy fanahy manambady no nanafika ay tamin'io alina io. Ry havana, fa orika no nataon'ilay devoly, ary nakaendrika olona ilay izy. Nanorika ay ilay devoly. Zany efa tafika izany, satria raha vo manomboka isika manova izay tia ny fanahy masina ataontsika dia miataka kely ny fanahy masina. Ampafatary ny antsika fa tsy akasitrany izay ataontsika. Ry havana, fananarana lehibe izany. Aza mieritreritra ianao hoe nanofy ohatra hoe tsy mpanao taloha, na hoe namanao taloha dia nanoroka anao, mitandrema ianao, fa devoly izany tafiditra eo amin'ny fiainanao. Satria nisy varavarana nisokatra tao afany niditra. Ry havana, ny verset anankiray dia manambara ihany koa ny tenin'Andriamanitra fa isika ihany koa dia tsy tokony amin'ny randrana ny volontsika, fa bangona fotsiny makany ariana dia izay. Any amin'ny bokin'ny Timoty no manambara an'izany. Andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Timoty voalohany toko 2:7. Uvakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Uvakiko hatramin'ny 10. Toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamontinana sy ny fahononan-tena, nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara araka izay mahamendrika ny vehivavy, manaiky ny fivavana amin'Andriamanitra. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'ny Tompo. Tsy amin'ny volo mirandrana na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara hoy ny tenin'Andriamanitra. Oka ianao no amaky anazy tsara. Ry havana, raha vo manomboka isika manomboka manovanova ny volontsika io dia efa latsaka ao anatin'ny fijejejona izay. Mila bangona fotsiny
makany aorina satria fisaromana dia izay misarona ny lo rehetra satria toy ny manao saron-dorovitra isika raha toy izany ary Jezebela zay fanambara teto impiry no nanambomboatra na nisy haingo ny volony dia nitsirika teo amin'ny varavarakely. Ry havana, aza mba manaiky toy ny Jezebela. Oka isika iova eo anatin'Andriamanitra. Oka isika iaino ny fanahy masina. Satria izy dia mpampianatra tsara indrindra, tsisy toa azy. Tamin'io andro io dia nisy verse anankiray nomeny fanahy masina ahy, nananarany ahy. Andao vakintsika io amaranantsika ny fotoana. Ao amin'ny bokin'ny Ohabolana 7:20. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Anaka, raha endry ny fonao dia ho faly koa ny foko. Amen. Halleluja, halleluja. Io no tenin'ny Tompo tamiko. Io no tenin'ny fanahin'ny Tompo tamiko. Averiko indray. Hoy izy miantso ahy ny maraina no ny nanome teny ahy, nananarany ahy. Hoy izy averiko ny teny. Zay verse nomeny. Ary oka koa ho anao izany. Anaka, raha endry ny fonao dia ho faly koa ny foko. Amen. Tiantsika ny Tompo ry hava malala. Ilay ny fanahy masina isika ankato anana fo hendry. Anana fo hendry ankatoa ny Tompo. Fa tsy anaonao foana fa tokony iaino izay ambarany. Tokony iaino izay ambarany fanahy masina amitsika, ny fanovany antsika. Satria miteny amitsika izy hoe anaka, raha endry ny fonao dia ho faly koa ny foko. Ho faly amitsika zany ny fon'Andriamanitra raha endry ny fontsika. Satria ao anatitsika ny toerana itoerany. Satria ao anatitsika, ao anatin'ny fontsika no tiany Tompo itoerana. Isika dia tepolo ny fanahy masina. Isika dia tepolin'Andriamanitra. Isika dia trano fanahy masina. Anazy isika, tsisy antsika na dia kely aza. Fa mila isika manaiky ho volavolainy, ary iaino azy dia ankatoa azy. Ry havana, tsara ny anatra zay ataony fanahy masina amitsika. Satria mbola misy ny fotoana. Fa raha ohatra mo tahaka tamin'ny andro zanak'Israely, maro ane ireo maty no vonon'Andriamanitra, tsy tafiditra ny tany Kanana. Nefany no entiny hatrany Ezipta, nandalo ny tany karakaina, nandalo ny dezera zany, ny tany foana. Nefa tsy tafiditra kory tao amin'ny tany Kanana. Ny andro raona ny maraina mba ho fialokalofan'izy ireny, ary andry afo ny alina mba ahazavan'izy ireny. Narovany Tompo avokoa izy rehetra, fa maro be no maty, maro no nangetaeta iditra ny tany Kanana, fa maty no vonon'Andriamanitra. Ry havana, sosanatria ka tsy ho tafiditra any an-danitra isika raha tsy mankatoa ny fanahy masina. Satria ny tiantsika foana no ataontsika, ary tsy miaino izay baiko omeny isika. Ry havana, ny tany Kananantsika dia ny lanitra. Oka isika iomana tompoko. Oka isika iomana, aza miaitsony ny nofontsika. Zava-pona ne isika tompoko. Zava-pona isika. Tiantsika ny Tompo.
matoa izy mbola mananatra antsika foana alohany iverenany. Ry havana, avelako hatreo ny anio. Fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Mahereza tompoko, miova, maneke ovainy Tompo. Raha mbola tsy nandrain Jesosy ho Tompo sy mpamonjy fiainanao ianao dia manapa hevitra fa efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra, ampiakatra izay maharitra hatramin'ny farany ihany, ao anatin'ny fahamasinana sy mandeha araka ny fahamarinana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.